Tsy voaozona ny firenentsika, tsy voaozona ny malagasy, fa tena tsy rariny izao zava-mahazo antsika izao ary tena tsy rariny mihitsy. Havatra ho an'ny mpitondra ara-pitiavana be ny hoe aoka rehefa tsapa fa ao anaty lavaka ny firenena dia aoka ny tsy hotohizana ny fangadiana ny lavaka fa tsaharo fa miletika tsy misy tafavoakato. Isan'andro tsy latsaka olona mitaraina fa tsy manan-koanina, marary tsy manam-bola. Izany ve no lazantsika fa mandroso Madagasikara? Izany ve no tadiavintsika mbola hitohy? Hoy ny profesera Jonara Tsimbazafy raha ny vahiny tao amin'ny onjam-peon'ny Top Radio izy tamin'ity herinandro ity. Marary sy mangirifiry ilay izy ka mila antsika miaraka hoy izy. Mila olona mitazona ny toe-karena eto ary mila olona tena malagasy. Tsy vahaolana ny fanginana fa toano sy arovo ireo samijoro hoy hatrany ity mpampianatra mpikaroka eny amin'ny anjerimanontolo ity. Ao anatin'ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra isika izao, ambany ilay fanabeazana, ambany ny fari-pahaizan'ny malagasy ka ararotin'ny sasany raha ny nambarany. Mizara menaka mahagaga kely, ity ny savony dia hifidy avy eo, zaraina ny koveta, izany ny zava-misy. Tsy tokony hijanona amin'izany isika, mila miova isika, hoy ny profesera Jona Ratsimbazafy.